tsy niova ny lisym-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ty fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ity. 4 exemplaires ny lisym-pifidianana nampiasaina tamin'ity. Ny lisym-pifidianana tsirairay avy page par page nampiasaina tamin'ny fifidianana ity dia misy sonian'ny Ratsimangaiky ny seniany anivon'ny distrika tsirairay avy. Io lisym-pifidianana io dia azo amarinina amin'ilay liste de contrôle exemplaire ray farany teo eny anivon'ny fokontany ny anaran'ny olona tsirairay avy ao anatin'ny lisitra. Ny itondrako fanazavana fahatelo farany ny amin'ny resaka fikirakirana lisym-pifidianana mihitsy araky ny teny monsieur le vice-président teo avy zao ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra lasa teo moa io ary tsy farana raha tsy amin'ny fahadimy ny volana febroary vonjy maika. Amin'ny fahadimy ny volana febroary no fifaranana vonjy maika ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Zany hoe ny lisym-pifidianana eny anivon'ny fokontany no iangany seny anaovana an'io fanavoazana isa-taona ny lisym-pifidianana io, fanampiana sy fanalana ny olona ao anaty lisym-pifidianana amin'io fotoana io ihany ny fotoana anaovana an'io. Rehefa vita izay famaranana vonjy maika ny lisym-pifidianana izay dia miakatra eny anivon'ny distrika ny lisym-pifidianana atao amin'ny antsoina hoe dédoublonnage, zany hoe jerena izay olona misoratra indroa na maromaro ao anaty lisym-pifidianana. Ny fomba anaovana an'io dia amin'ny alalan'ny fanesorana ny olona izay mitovy ny anarany sy ny kara-panondrony mitambatra. Zany hoe combinaison an'le nom sy CIN mitambatra mitovy tsy sahala no ahafantarana hoe olona mitovy olona io, satria araky ny fahalalantsika azy dia misy kara-panondro mitovy numéro an'olona maromaro eto amintsika. Noho izany dia tsy critère de dédoublonnage zany ny CIN fotsiny fa tsy maintsy miaraka amin'ny anaran'ilay olona ao anatiny. Rehefa vita izay dédoublonnage au niveau district zay dia miakatra ety amin'ny niveau ety amin'ny central lay lisym-pifidianana dia atao dédoublonnage national, izany hoe jerena indray zany izay mitovy miverimberina indrona maromaro anaty lisym-pifidianana eran'ny Madagasikara. Mitovy amin'izay fomba fanaovana an'ilay dédoublonnage niveau district teo izay ihany ny fomba fanaovana an'ilay dédoublonnage niveau national, izany hoe amin'ny alalan'ny fitambaran'ny anarany sy ny numéroan'ny kara-panondrony. Zany hoe tsy misy fanampina anarana io fa anarana sy kara-panondro fotsiny ihany. Tena misy ny olona ary maromaro ary eo ampandiniana ny seny hoe ahoana ny fomba hisoroana an'izay erreur de saisie zay. Tena misy lay erreur de saisie rehefa mitranscrire le olona, zany hoe mety hoe diso fanoratra ilainy anivon'ny fokontany dia lasa tsy mitovy ny anaran'le olona voasoratra ao anaty lisym-pifidianana sy le olona voasoratra eny anivon'ny fokontany. Zany hoe na efa ao anaty lisym-pifidianana ary le olona dia mbola voasoratra ao ihany ary tsy hita n'le critère de dédoublonnage avy eo noho izay fanoratana anarana diso izay. Mbola manentana foana ny seny amin'izao fotoana fisoratana anarana anaty lisym-pifidianana izao ary manome fanofanana an'ireo membre ny CLRE, comité local de recensement des électeurs, eny anivon'ny fokontany tsirairay avy amin'ny izay fomba fanoratany ny anaran'olona ao anaty lisym-pifidianana izay mba tsy ahadiso ary tsy hiverimberenan'ilay olona indrona maromaro ao anaty lisym-pifidianana izay. Atota iny lisym-pifidianana mikatona vonjy maika iny dia miverina eny anivon'ny fokontany dia
amarin'le olona zany hoe tsy diso ve ny anarako ato anatin'ity lisy-pifidianana ity izany hoe ny tiana itenenina dia hoe misy anjarandraikitry ny olona tsirairay avokoa zany ao anatin'ny mahatomombana amin'ny atsakasy andavany ity lisy-pifidianana eto amin'ny ampiasaintsika eto amin'ny firenena eto ity. Tsy miala andraikitra akory ny CENI dikan'izay. Ny CENI dia tompona andraikitra foana amin'ny fahatsarana sy faharatsian'ny lisy-pifidianana fa kosa manentana antsika ihany amin'ny fandraisana andraikitra amin'izay fanatsarana ny lisy-pifidianana izay.